Distrikan'Ankazbe no ahitana ny komina Kiangara, toerana iray ahitana natiora midadasika sy mponina izay miezaka manatsara trano ny fiainana andavanandro. Andeha ary isika hitsidika sy ahafantatra bebe kokoa ny momba ity tanàna iray ity. Komina Kiangara moa zany komina anankiray amin'ireo 5 mandrafitra ny distrikan'ny Ankazbe. Izy no komina farany avaratra, vavahadina Analamanga. Raha avy any amin'ny faritra Betsiboka hiditra aty amin'ny renivohitr'i Madagasikara dia Kiangara no komina idirana aty amin'ny faritra Analamanga. Izy dia fokontany 12 no mandrafitra ny komina Kiangara ary manodidina ny 825 km² eo ny velaran'ny komina. Azo lazaina hoe midadasika ihany izy. Ny ranon'ny Kopa no mamaritra anazy any amin'ny ilany andrefana. Lalam-pirenena faha-efatra no mamaritra anazy avy any amin'ny atsinanana aty amin'ny 70 km. Mahery kely no misy ny komina Kiangara raha miala amin'ny renivohitr'i Madagasikara.